akasitraka ny maître Danitsika zay moa zany tena anarana afana miserasera dia tonga dia aloha izay zavatra zay no nentina tato anatiny ty miara-manonjy aty dia mba tsy nanantsika amboliny ny zavatra misy mikasika nyity olana mampisidisa eo amin'ny mpandova Razafy Mahefa sy Razafy Tsara ary ny Telma Etsekilany. Za moa rehefa miteny an'ilay Telma tena faritako foana. Telma dia misy fanjakana ao anatiny fa le tena mampidina atodoa ao anatin'izy mikitriketrika zany dia Asinana. Zay zavatra zay tsy indriko foana zay satria ireo dia tafiditra ao anatin'ny zavatra tiako resahana hoe mampiteny ny anarany reo olona reo eto Madagasikara amin'ny resaka fananantany. Reo tsy nandova be teto zany. Tsy ny razamben'ireo ny tompon'ny tany teto Madagasikara ka hoe alovan'io dia takiny androany. Fa malemy ny rafim-panjakana matoy izy tafiditra ao anatin'izay misy gasy marefa ao zany matoy izy tafiditra ao anatin'izay ary ty zavatra anankiray maranako an'izay resaka mikasika fananantany zay dia fampetreretana antsika malagasy fa tsika malagasy io na hianatra farak'izay zokiny na atao hoe ho tafita hanina dingana ambony eto amin'ny tany sy ny fanjakana amin'ny rafim-pianarana hianatra raty fianarana any andafy ary ka miverina miasa eto Madagasikara afaka 10 na 10 taona tsika raha tsy misy zavatra ataotsika misy fepetra raisitsika dia ho lasa mpiasa ny karana daholo tsika tadidio zay ary ny olana dia tia anankiray ty misy mpiasa miverina ohatra hoe nianatra tany États-Unis ohatra zay raisiko zay fa rehefa tonga eto Madagasikara izy ny boaty rehetra eto Madagasikara ny sehatra asa ngeza be eto Madagasikara ka tsy miankina fanjakana na misy idirana fanjakana Telma zany ange mbola misy idirana fanjakana dia saika karana ny aorinany miditra miasa voalohany izy dia efa karana ny patron tendrenao ministra izy any arina any satria izy tao anatin'ny orinasa karana namola vola azy tonga le karana redevable amin'le karana izy any arina hoe za ngeny na ny miasa anao voalohany ianao miverina avy any États-Unis tadidinao zay ka za andro any misy zavatra ilaiko ao anatin'io departemanta misy anao io marefo zany le olona vokatr' zay le teneniko hoe mila misy zavatra apetrakitsika ao ahafahana misoroka zany zany hoe mila manana an'le ampopirenena fitiavan-tanindrazana hoe tia ny rariny tia ny hitsiny araky nazavain'ny maître teo dia zay zavatra zay ny ampiaritsika tia ny lalàna dia tsy avela andeha iopefy reo fa ataovy mitovy amikasy piray tanindrazana izy ary tia manome tany vahiny tia za dia tena mbola manindry an'izay ho atin'izay mpitantana ny firenena hoe aleony ny tany ho an'ny teratany malagasy fa reo reo tafiditra amin'izay sehatra zay mpangatakatony eto tsika mianakavy ary dia tena tadidio fa tsy mipetraka amin'ny taninao ianao fa na ny taninao ary dia ho lasa tsy mpandovy ianao fa ho mpanofa any arina any zay zavatra zay loza mitatao miantona ao ambony lohandra malagasy raha ohatra ka tsy misy ny fandraisantsika ndraikitra ahafahana misoroka an'izany dia teneniko teo dia hoe mila tsy marefo ny rafim-panjakana amaranantsika ny fandarana amin'izao moraina izao ny tenenareo ateo an'ilay hoe misy zavatra nandeha tany anatin'ny tambajotra serasera tany mbola miverina kely amin'ilay fandarana maly tsika hoe demokraty le filoham-pirenena dia ity karazana oronam-peo ty no averina kely hoe notsika mba hahafahantsika mamerina ny tantara tamin'izany fotoana zany hoe demokraty marina moa ve zany le filoham-pirenena ka naninona ary nisy an'itony ramatoa minisitra ary ao ampitiavana ary izay karazana famitinana fohy an'izay oronam-peo tamin'izay fotoana zay dia samy mientsika dia rehefa aveo fanao kopakopatahana indray hoe amin'ny rapitsina tsika mifankahitandao ary ka mafy ny lalana ny zorany zany Free FM zany ny tadiavana hevitra ny Lalatina sy Fidèle ampidirana ponja azy dia mbola mitady hevitra hatramin'izao ny ary zareo ampidirana ponja ny Lalatina sy Fidèle io selila izay nidirana sy Fidèle Razarapiera io zay mba hampitako hafatra ihany aloha amin'ny tompony andraiky mpanjakana hoe mba hampio le aération fa eo akaiky eo ange le toeram-pivoahany dia tao zay tamin'iny Andriamatoa Andry Rajoelina napiditra anay tao anatin'izany selila izany nefa dia mafy ny raha mafy ny ainana nampiakarana azy teo amin'ny fitondrany dia zay ny valiny selila teny Betongolo ary ny Free FM dia tsy maintsy mbola itoy amaky bantsila na tsy mety eto amin'ity firenena ity na faly Andriamatoa Andry Rajoelina na tsy faly zay le famitinana fohy dia fohy fotsiny atsarovantsika fa hoe misy zany demokraty ary ve zany le filoha eto sa tsy demokraty anjarantsika rehetra no mandray
ny tandrifatsika mikasika an'izay misy afatra avy any aminareo mikasika an'le hoe tsy popoka atao mamasina omaly hoe nisy nandefa afomanga satria hoe natafatsangana andrin-jiro le sinoa nefa eo akaiky eo CTC dia misy manamaivana le izy mba tsy rariny le zavatra mitranga zay le teneniko hoe le toetsaitsika malagasy mba mijoroa amin'ny malagasy ianao rehefa tsy mety dia tsy mety rehefa tsy rariny dia tsy rariny fa tsy hoe rehefa pomba fanjakana ianao dia nahita zao rehefa tsy rariny le tsy popoka amin'ny andro alahady tao mamasina eo akaiky eo CTC nataon'ny sinoa dia tsisy afaka hiteny mihitsy zany fa dia hoe mety zany ataon'ny sinoa zany fa mba tsy popoka kely afomanga kely asotra dia mba tsy rariny ihany le izy ka samby mieritreritra manoloana ny zavatra ohatran'izany dia makasitraka antsika rehetra nanaraka ny fandarantsika teto tamin'ity maraina ity akasitrahana ny teknisianina rehetra nampitany feo akasitrahana antsika rehetra zay nanaraka an'izany na tamin'ny alalan'ny onjam-peo na tamin'ny alalan'ny tambajotra tserasera satria dia niaritra an'izay fotoana lavabe zay nareo dia manao veloma mandrapitafa ho amin'ny rapitso indray samby ho tahin'Andriamanitra veloma tompoko